ary koa izy tamiko tanteraka ireo. Izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao hanome maimam-pona amin'ny loharanon-dranonaina ho an'izay mangetaheta. Amen. Apokalipsy 1:20 ny andininy 9. Ilay teny hoe ary hoy izy tamiko dia izao Jaonina apôstôly no miresaka eto, ary Jesosy Kristy ilay nanambara taminy. Hoy Jesosy ary, izao no alfa sy omega. Ny hoe alfa sy omega dia midika hoe voalohany sy farany, fiandohana sy fiafarana. Ny fiandohan'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ry havana dia Jesosy Kristy. Ny fiafaran'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao dia Jesosy Kristy. Inona ny dikan'izany? Tsy tompony teny farany ianao amin'ny fiainanao. Ny fisianao voalohany noho ny amin'ny Jesosy Kristy, ny fiafaranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy afaka hoaizana antsika ry havana. Eo am-pelatanan'i Jesosy Kristy ny momba, eo am-pelatanan'i Jesosy Kristy ny fiainako rehetra, eo am-pelatanan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Ndra ho ianao mihevitra hoe izany tompon'ny fiainako, izany tompon'ny tenako, izany mahatonga hanan-karena, izany mahatonga hantra, izany mahatonga ny ankonako hiadana tahaka izao, afaka miampita ranomasina, afaka mandeha aiza n'aiza, afaka mandraty fianarana faran'izay lafo indrindra, afaka mihinana sy misotro tahaka izay tiana atao, antony avy amiko izany diso hevitra ianao. Tenyizao dia miverena amin'ny Jesosy raha sanatria izany ny ao an-tsaina. Tenyizao dia mibeba mafy, tenyizao dia mangatafy fonana amin'ny Jesosy Kristy, fa io ny tenin'Andriamanitra miteny aminao androany. Izao no alfa sy omega. Izao ny fampanantenana omeny Jesosy izay mahatoky azy. Izao hanome maimam-pona amin'ny loharanon-dranonaina ho an'izay mangetaheta. Mangetaheta ve ianao? Mangetaheta fiainana? Mety afaka hetaheta ianao amin'ny rano sotroina, fa hetaheta ranofo no afaka, fa ny hetaheta ra-panahy. Ianao ve tsy mahatsapa ina iray mijalo amin'ny fanahinao, ny adi-tsaina, ny stress isan-karazany, ny angoasy, ny tahotra, ny ovitra, ny fanahina, vao mifo maraina dia feno fanahina ny tena. Ianao ve tsy mahatsapa an'izany indraindray? Mianao fa tsapanao izany indraindray satria mampanahinao daholo na mivadinao na ny zanako hivoaka ny tokantrano, mampanahinao daholo na ny zavatra hitranga na manana fiara maro ianao dia hoe manahoana ary ny fiarako any sao dia mivadika sao dia nanina, mampanahy ny zavatra rehetra, mampanahy ny fanolobody-rindrina ary mampatahotra ahoana ary reto olona reto. Izany nge ny zavatra fiainantsika rikehitriny ry havana, ary izany no itenenana aminao androany, izay mangetaheta Jesosy Kristy ny loharanon-naina. Manatona an Jesosy, inona ary mampisalasala antsika ny miteny hoe hanantona anao a Jesosy nefa ny fiainantsika tsy miova, ny ataontsika tsy miova. Misy milaza hanantona an Jesosy nefa ny tongony ary tsy miditra am-piangonana raha tsy ny ray isa-taona andro Krismasy, nefa mitaraina, mivavaka, mangataka fifonana. Izany ve no manantona an Jesosy? Androany rehefa hanantona an Jesosy ianao, tena manatona azy amin'ny fo fitorotoro, fo mangorakoraka, fo feno fibebahana marina, manatona azy. Fa miaino anao izy, miandry anao izy, izay manatona ao ny teniny tsy mba misy olaviko mihitsy, izay mandresany amin'ny andro farany dia avelany hiadana amin'ny loharanon-dranonaina. Omeny anao izany ary ho velona mandrakizay ianao. Ny ady eto an-tany eto dia vetivety ihany, fa ny aorianan'izay dia ho lava amin'ny fiadanana raha mahatoky an Jesosy Kristy ianao. Miverena amiko izy fa efa nanavitra anao aho. Amen.